Ny zava-misy eny andoharany fotsy moa dia samy manao hetsika ny mpomba sy ny mpanohitra ny ben'ny tanàna tota. Misy ny fotoam-pivavahana hitondrana ambavaka any Henitsoa Rakotoarimanana na hoe tota iarahana amin'ny vahoaka tsy manaiky ny fialany. Etsy ankilany kosa dia misy ireo ZNZ manome fepitoana 27 ora mba hamalina ny fitakiny izy ireo. Manaraka ny zava-misy eny andoharany fotsy moa ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao, ny maire manao fotoam-bavaka etsy amin'ny commune andoharany fotsy, fa ny ZNZ kosa dia midina ankianja mitaky ny fialany ity ben'ny tanàna ity. Ny mpianatry ny LMA kosa dia tonga teny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tonga ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny androany maraina ireo mpianatry ny LMA, miandry ao amin'ny ministera ihany koa ireo mpampianatra izay miandry ny fanasoniavana ilay protocole d'accord mamaritra ny fitakiny izy ireo. Mazava moa ny hafatry ireo mpianatra dia ny hoe mila mianatra izahay hoe izy ireo ka tokony hovahana haingana ny olan'ny mpampianatra. Androany moa ny fotoana voalaza fanasoniavana io fenkevitra io. Voatendry ho taleny Agence Nationale Antifraude ny Colonel Sarla Andrianasoavina. Nandritra ny filan-kevitra ny ministre faranteo no voatendry ho tale general ny sampandraraha national miady amin'ny hosoka na Agence Nationale Antifraude ny Colonel Sarla Andrianasoavina. Ity sampandraraha ity moa dia manana andraikitra lehibe amin'ny ady amin'ny kolikoly, hosoka ary fandokandalana arabola ao anatin'ny sehatra ara-panjakana sy ny tsy miankina. Fanendrena iray izay heverina fa hanamafy ny ezaka amin'ny fanadiovana sy fanarenana ny fitokisany vahoaka amin'ny rafitra ara-pitantanana eto amin'ny firenena ity fanendrena any Andriamatoa Colonel Sarla ity. Rehefa niakatra fitsarana moa ny raha mikasika any Rasazina Rindra dia afaka madiodio ny anadany. Nivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny fahafatesany ben'ny tanàna ny Mangataboangy tompoko vavy Rasazina Rindra ary olona telo no nahasazy asa anterivozina 20 taona miampy onitra zato tapitrisa ariary. Anisan'izany ny PDS any commune Mangataboangy teo aloha sy lehilahy roa hafa. 7 ny isan'ny ireo voampanga ary afaka madiodio ireo 5 ambiny, anisan'ny izany ny anadahiny. Ireo voampanga ireo izay nitazomina amponja nandritra ny 9 volana. Fa any Ambatofihinandrahona kosa eny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny dia efa omaly hariva tamin'ny 7 ora no tapaka ny lalana. Misy fiarabe miisa 2 simba eo anaty lalana ka antony izao fitohanam-be izao raha araka ny fampitam-baovao avy any antoerana. Fa ny mikasika ny Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes kosa dia nesorina ny tale generaly ny BNGRC. Fantatra ankehitriny fa ny hoe sorina tamin'ny toerany ny tale generaly General Elak Olivier Andriankaja izay nitantana ny BNGRC. Voatendry eo amin'ny toerany arak'izany kosa ny General Ramanantsoa Gabriel, directeur du patrimoine et de l'administration tao amin'ny BNGRC ihany moa ity voatendry ity. Anisany nanaitran'ny maro moa ny zavatra izay nambaran'ny Saintia tao anatin'ny pejiny. Nilaza moa ity ramatoa ity ny hoe ny zavatra ilainay dia migadra daholo ny baron rehetra toy ny Totolala Rina Rakotomanga, Lanto Rakotomanga, Rajoelina Ravatomanga sy ny firongony. Izany hoe raha lazaina mazava moa ny zavatra izay ambarany ity ramatoa ity dia ny hoe gadrao Lalatina Rakotondrazafy, gadrao Rina Rakotomanga, gadrao Lanto Rakotomanga, gadrao Rajoelina, gadrao Ravatomanga sy ny firongony. Nilaza ihany koa ny tenany ny hoe ravao ny HCC, ravao ny CENI ary ravao ihany koa Assemblée Nationale. Zay ihany koa no namarana ny videontsika anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavanay ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.